Tamin'ity andro voalohany nametrahana ny antota taratasy filatsako-vidiana ireo filoham-pirenena ho candidat amin'ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny faha-4 amby roapolo ny volana Jolay ho avy izao, dia efa nisy tamin'ireo candidat sady no tonga nanatitra ny antota taratasy filatsako-vidiana izay natanterahan'izy ireo teny anivon'ny HCC teny Ambohidahy teny. Mbola vola Ravavy Tsirakotary Santrano mitondra ny andindiny vaovao. Candidat telo dia Andriamatoa Adzo Andriany Anarivelo, Lainiriko Jean, Andriamatoa Roland Ratsiraka ny tonga teny amin'ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana na ny CES ny maraina teo, nametraka ny antota taratasy filatsako-vidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany amin'ny Repoblika faha-4. Tamin'izy ireo dia Andriamatoa Adzo Andriany Anarivelo avy amin'ny vondrona politika malagasy miaramainga no nametraka voalohany, ka ny antota taratasy ny tetsy amin'ny Braon CES etsy amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana etsy Ambohidahy. Tamin'ny sivora maraina dia efa nigadona tetsy Ambohidahy Andriamatoa Adzo Andriany Anarivelo no tronireo mpiara-dalana aminy. Zavatra ny fanarahana teto amin'ny firenena hoe hanovan'ity firenena ity dia tohizana hatramo farany ilay izy, dia izay no nahatongavako voalohany eto ilaza amin'ny vahoaka malagasy mba vonona tanteraka any andraikitra ary hanohy an'izany hatramin'ny farany. Ny olana tsy misy fa ohatran'ny mahazatra somary nitairina kely ny administration antsika hoe raha-pirenena izy ity fa mila mboso, ary ngamba fametrahako filatsaha-pifidianana alohan'ny keo manamarika amin'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy mroso makany amin'ny fifidianana antsika fa tsy azo akena ny sakatsakana rehetrarehetra, tsy ahafahan'ny vahoaka misafidy no avy ny manomboso. Ho an'Andriamatoa Lainiriko Jean kosa dia tsy tamin'ny anaran'ny UDRC ny entiny tamin'ny taratasy firotsahana hovidiana fa tamin'ny alalan'ny KML. Tsy natao UDRC no ilatsahana fa ny komity manohana ny Lainiriko izay nisy ihany tamin'ny 2006 ny KML. Ny KML zany no mandrotsaka ny tenako ivondrona an'ireo parti rehetra, ivondrona an'ireo entité rehetra, plateforme rehetra izay hanohanahy amin'ny fifidianana. Vahaolana ivoahana amin'ny krizy ary antoka hiverena amin'ny famatsim-bola iraisam-pirenena amin'ny fahavitana fifidianana hoy Andriamatoa Roland Ratsiraka, filohan'ny MTS, ary ho azy dia tokony tsy hisy ny fikonkononana zavatra hafa hivela amin'ny fifidianana. Izay manam-pikasana mbola hanao zavatra hafa indray fa tsy hoe manohana an'ilay fifidiana, dia ho zaho hoe fahavalon'ny vahoaka malagasy izy raha manao an'izany fa omaly izay nahazo antsota be tamin'ny masovo sasany hoe ovily ianao mametraka candidature dia rapitso izay faly dia faly izy satria voalany ny filoham-pirenena eo dia miverina amin'loha ny famatsim-bola iraisam-pirenena, miverina amin'loha ny famatsim-bola ny tontolon'ny fampianarana, ny tontolon'ny fahasalamana ary ny infrastructure rehetra misy eto Madagasikara. Hitoetra amin'ny fahavalo amby roapolo volana aprily ho avy izao ny fandraisana ny antota taratasy filatsako-vidiana filoham-pirenena.